Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 4 septambra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alakamisy 5 septambra 2024 amin'ny enora maraina. Tsy misy ny fampitandremana any an-dranomasina fa na izany aza dia mila mitandrina fatratra amin'ny mpiandrika ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefana, indrindra ireo mpampiasa lakana madinika satria mafy ny fitsokan-drivotra risy alin-drano manodidina ny 3 metatra. Araka izany dia hanonja-be na ahery ny ranomasina amin'ny faritra iny. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana kapitambra hatrany kapesta anorana mahalana ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 hatramin'ny 4 kilometatra isan'ora ny avaratra Isambava. Hanonja-be ny ranomasina, hahavononja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro anorana malefaka ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora ny avaratra Toamasina. Hanonja-be ny ranomasina, hahavononja 2.3 hatramin'ny 2.4 metatra. Mahanoro hatrany Toalanyaro andrahoana amin'ny tsitokotoko fa mety ho lalovan'orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ny atsimo mivanga in-drano. Hanonja-be ny ranomasina, hahavononja 2.3 hatramin'ny 2.7 metatra, hahatratra 2.5 metatra manakaiky ny Toalanyaro ary mety hananika hatramin'ny 3 metatra ny amin'ny faran'ny feptaona noho ny alin-drano avy atsimo. Toalanyaro hatrany Cap Sainte-Marie anorana tandrifin-drahona amin'ny fiandohan'ny feptaona fa isava-miandalana ihany rehefa misandratra andro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora. Hanonja-be na ahery ny ranomasina, hahavononja 2 hatramin'ny 3 metatra isy androana tony avy atsimo. Ho amin'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora, hahatratra 10 kilometatra isan'ora indraindray ny avaratra Itampolo. Hanonja-be na ahery ny ranomasina, hahavononja 2 hatramin'ny 3 metatra isy androana tony avy atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana vitsy ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora ny atsimo Morondava. Hadiny mpanonja na hanonja-be ny ranomasina, hahavononja 8.4 hatramin'ny 2.5 metatra, hahatratra 2.9 hatramin'ny 2.5 metatra ny amin'ny tapany atsimo noho ny alin-drano avy atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana vitsy ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny alina sy ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora ny avaratra Mahajanga ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny Tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tony na hadimy mpanonja ny ranomasina, hahavononja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany kapitambra andrahoana mety arahan'orana tandrifin-drahona ny alina na ny vao maraina be manomboka eo Analalava hatrany Nosy ho maina kosa ny Kafa ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, io vaovao kosa ny any Kafa ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho tony na hadimy mpanonja ny ranomasina, hahavononja ho latsaky ny 2 metatra, hanonja-be manodidina ny 2 metatra rehefa makany amin'ny tendrony avaratra.